Mbola eo amin'izay fiara-miasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny izay hatrany dia nandray an'Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac, sekretera jeneraly ny fivondronan'ireo firenena eto amin'ny ranomasimbe indiana, na ny COI ny Premier ministre Ravelonarivo Jean. Ny bahatoerana tamin'ny feonan'ny rontontany mikasika ny fivorian'ireo ministry ny raraham-bahiny eto amin'ny ranomasimbe indiana izay vototosaina manomboka raha-pitso eny amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy. Nandray an'Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac, sekretera jeneraly ny fivondronan'ireo firenena eto amin'ny ranomasimbe indiana na ny COI, ny Premier ministre Ravelonarivo Jean. Isan'ny bahatoerana tamin'ny feonan'ny rotonta ny mikasika ny fivorian'ireo ministra eto amin'ny ranomasimbe indiana mpikambana ao amin'ny COI izay hototosaina manomboka raha-pitso etsy amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy. Izy moa fanambarany teo fa ny préalable moa ny filazana azy zany efa vita marsy androany fa raha-pitso ny fanokafana ofisialy zany zay ohatrin'ny filoham-pirenena ndresana zany mikasika ny sécurité alimentaire satria io zavatra io dia rahatsika mahalala fa tamin'ny volana febroary dia nisy atrikasa natao teto tao ministera ny raraham-bahiny raha tadiditsika nandraisana olo betsaka anjara tamin'izay fotoana zay ary ny filoham-pirenena ery Rajaonaromampiana no nanokatra an'izany. Raha tadiditsika izy tamin'izay dia niteny hoe ny fambolena no anisany antoka azo ampandrosoana ny Madagasikara satria mandray anjara mivantana daholo ny rehetra indrindra ireo tatsaha any ambanivohitra ary mamokatra tanteraka ny tsirairay zany. Nivoatra nandritra ty feonan'ity ihany koa ny fanamafisana fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta. Nilaza izy mikasika ny les centres de diffusion maritime zany zay isika malagasy ny any centre de diffusion amin'ny resaka renseignement sy ny information fa tsy adinitsika koa fa any Seychelles zany ny centre des opérations mifandray io ary io dia tsy azo moramora fa fomba anankiray koa zany ahafahantsika maningatra ny fiarovantsika non seulement zany ny aty Madagasikara faritry Madagasikara fa ny Océane Indiana mihitsy azadintsika fa efa mirodorody aty avarabaratra ny resaka kasika ny piraterie reo zany maritime ny resaka kely koa ny fandehan'le zone économique spéciale dia tenanay moa dia milaza fa eo ampandiniana anazy tanteraka ny fanjakana roatota ny firenena roatota dia eo ampanateterana anazy zao ny concept anaovana zay zany dia andrizareo ary tsika koa zany na dia misy ny talohan'izay efa misy volavola ndalana sy tsy volana zay efa nidininy fanjakana ihany koa talohan'io fa iraisana amin'ireo tsy miankina amin'ny fanjakana miaraka mandinika zany ahafahana mampiroso an'izay zavatra zay. Nasian'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta resaka ihany koa ny mikasika ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna. Tsikaritra ho izy fa nandray anjara avokoa ny ankilafy rehetra ary samy efa nametraka ny kajikajy politika mikasika ny fanohanan'ny kandida. Noho izany roso ny fifidianana ho izy satria efa samy voasolo tena ireo mpifanandrona amin'ny kominina misy 7 amby 9 senjato sy arivo.